Hojerena ny olana fototry ny tanora mba hifampitsinjovana amin'ny sosialin'izy ireo sy ny fransakiny ka ny alohavany dinidinika sady adevitra ny lambaliny izany natao teto hijerena ny fitoviatendron'izy ireo. Misy ny hevitra mafonja zay nisongadina teto. Maresy lahatra ny tanora tokoa zany satria mibahana tanteraka amin'ny resaky hoe fampandrosoana tanàna zany izy sy ny hoe ny fagnapiany ny mpiara-mony amin'ny lafiny ara-sosialy sy ny rehetrarehetra zany. Sary mikambagna, sary misy mitariky zany indrindra fa amin'ny fiainana tanora da maro fakapagna izara mba hoe mba hafa zany hoe misy mitariky mba misy manolo saigna anao satria fampanolo saigna vakoa aminao. Fampivondronana ny tanora ho amin'ny tsaratsara kokoa no imasona. Hisenzo manokana ny lafiny ara-sosialy, ny fampirobona, ny lafiny ara-sosialy no tena ifotoran'ity fikambanana ty. Marina moa zany fa efa misy mpikambagny isaky ny commune ato anatin'ny faritra Simosignana zay manana tanjona lehibe de ny fampandrosoana an'izany faritra sy ny toerana misy zany. Ary marina manaraka an'izay fa ny fikambanana dia plasaka sitrapo. Tafasangana arak'izany teto ny fikambanana ny vondro ny tanora tena tia tanindrazana na ny V4T ahitana fikambanana maro ary sy anavana sarangan'olona no sady tsy manao politika ihany koa.